Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ry havako tratra ity alarobia fa 12 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao tsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko 17. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 470 ka hatramin'ny 510. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 470 ka hatramin'ny 510 aminaran'i Jesosy. Ny tranon'ilay ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika izay tany anefitra, tahaka ny voatendriny izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay fahitany. Izany koa dia noraisin'ny razantsika izay nandimby ireo ka niditra niaraka tamin'i Josoa tamin'ny nahazoany tany ny firenena izay noroahan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida. Izy nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hita trano ho an'Andriamanitra Jakoba. Fa Solomona kosa nanao trano azy kanefa niavo indrindra tsy nitoetra ao amin'izay natao tanan'olona, araka ny lazain'ny mpaminany hoe ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro. Koa trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy Jehovah, ary manao ahoana no ho fitoeran'ny fitsarako? Tsy ny tanako va nanao izao zavatra rehetra izao? Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Toroteny nataon'ny Stefana ry havako ity mofinaina eto am-pelantanantsika ity. Any andininy 470 ka hatramin'ny 510 dia miresaka manokana momba ny tranon'ilay fionana izay nirakitra ny vavolombelona na nirakitra ny didy folo, nirakitra ny tondrantaratasy, nirakitra ny ataontsika hoe nirakitsoratra ny fanegem-pihavanana ity resahan'ny Stefana ity. Asehon'i Stefana andininy 470 fa nisy foana niaraka tamin'ny zanak'Israely mandrakariva io tranon'ilay fionana amin'ny vavolombelona io, ary mipakatra aty amin'ny Davida ary aty amin'ny Solomona izay lasa tonga tranon'Andriamanitra. Nanomboka tany amin'ny tranon'ilay fionana ary dia tonga hatraty amin'ny tempoly na ny tranon'Andriamanitra. Ina no zavatra efi-panahy ny Stefana no takatritsika ity, ny saotra masina no takatritsika raha miresaka momba n'ilay hoe teo foana ny tranon'ilay fionana, teo ny tranony ambaran'ny bokon'ny Josoara, moa teo koa ny fiaran'ny fanekena, teo ny izay tao anatin'ny tranon'ilay fionana, teo ny tempoly izay nirian'i Davida tao ary tonga aty amin'ny tempolin'ny Solomona. Zavatra roa na telo no efi-panahy sy tsoahana. Ny voalohany indrindra dia ilay tranon'ilay fionana izay tonga tempoly aty aoriana dia mampatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra ny mpanompony, izay maneho fa eo afovoan'ny firenena izay nofidiany Andriamanitra, eo afovoan'ny vahoakany Andriamanitra, eo afovoan'ny fiangonany Andriamanitra ary tsy misaraka. Ny dikan'ilay tranon'ilay fionana dia milaza famantarana hita maso, ny tempoly dia milaza famantarana hita maso ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ny tempoly akory na ny trano fiangonana na ny tranon'ilay fionana akory no Andriamanitra, fa maneho amin'ny fomba hita maso ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ilaina ihany zany, ilaina mihitsy ny atao hoe symbole zany eo, zany hoe famantarana ilay tranon'ilay fionana, tahaka izany koa ny fiaran'ny fanekena, tahaka izany ny didy folo izay natao tamin'ny vato dia famantarana avokoa ireny rehetra ireny, famantarana izay ilain'ny olombelona. Amin'ny maha olombelona mitafy nofin'ny olombelona dia mila famantarana ny olona, mila zavatra hita maso azo tsapahitanana. Tsy ireny akory ny zava-dehibe fa maneho ilay zavatra asehony ny tena zava-dehibe. Dia ilay tranon'ilay fionana zany eo dia maneho mazava amin'ny zanak'Israely fa eo Andriamanitra,
manatrika eo Andriamanitra mba tsy ho adino ny zanak'Israely fa Andriamanitra tsy manary azy. Le afako betsaka ny zavatra hitantsika atao ao anatin'ny fiangonana, reny karazan-drazana fomba-pivavahany reny, ny fanaka ao anatin'ny fiangonana, reny rehetreny dia karazana fanehoana hita maso ny momba na ny fahamasinan'Andriamanitra io na ny fahatsaran'Andriamanitra io na koa ny ataontsika hoe ny maizy azy an'Andriamanitra io. Any amin'ny ataontsika hoe taonjato fa 514 farafaran'ny 450 dia nipoitra teto ambonin'ny tany antsoina hoe humanisme. Ny humanisme dia izay nipoira ny protestantisme mazava ho azy. Ny protestantisme na ny réforme moa marina koa dia nipoitra tamin'ny tao ambadiky ny fivelarana antsoina hoe renaissance sy ny humanisme. Ny humanisme mazava ho azy arak'izany humanisme zany dia miivo amin'ny maha olombelona. Ny humanisme dia nisy karazany anankiroa. Nisy ny humanisme zay tany Italia, nisy zany ny humanisme italiana izay niivo be dia be kokoa, niivo bebe kokoa taminy ataontsika hoe zavatra hita maso. Ny humanisme italien sika dia humanisme zay ataontsika hoe littéraire ary somary ataoko hoe miteny frantsay hoe imitatif. Ny karazana humanisme faharoa zay dia ny humanisme allemand. Ny humanisme allemand dia saika niivo kokoa tamin'ny fitsipitenenana, ny fitsipanoratana, momba ny teny zany ny grammaire sy ny philologie. Zava-dehibe ny atakaratsika zany satria zany dia nanamarika ny protestantisme. Raha raviny izy ireo dia izao io toe-tsaina humaniste zay lafika ny orenan'ny protestantisme io dia nisy zavatra anankiroa mifangaro zany. Dia ilay humaniste ataontsika hoe italiana zay nanome toerana ny ataontsika hoe ny endrika ivelany, nanjary nanome toerana ny ataontsika hoe beauté sy ny ataontsika hoe lafiny estetika zany, de nolovana avy amin'io humanisme italiana io. Fa ny humanisme allemand kosa dia nanome toerana indray ny teny, ary zay mahatonga ny hoe ny humanisme allemand dia nandalina bebe kokoa ny teny hébreu, ny teny italiana, nanovo lay toe-tsaina zany tao anatin'ireo asa soratra tranainy izay toy ny teny italiana, ny teny latin, ny teny latin, ny teny hébreu, ny teny grika sy ny tahaka zany. Zay mahatonga ny hoe natanjaka be taty Allemagne ny réforme mikasika ny hoe sola scriptura, zany hoe nomena toerana be mihitsy vokatr'ilay humanisme ilay humanisme allemand zany izay nanome toerana ny soratra tsy tokony adoroantsika fa ny imprimerie de tany Allemagne niteraka tany ny taonjato 19 taon'ny Gutenberg. Ireo toe-tsaina anankiroa ireo de manamarika ny ataontsika hoe protestant. Ny protestant zany izay tsy hoe tsika ihany moa fa rahavavy fiangonana rahavavy katolika de efa nandray an'izany sotoavina lehibe izay ataontsika hoe nolovana avy amintsika izany. Lay toe-tsaina hoe zava-dehibe ny lafiny estetika, ny zavatra tsara, hoe rehefa manao zavatra de manao zavatra tsara. Tsy hoe miperentireny tahaka ny ataontsika hoe ny baroka sy ny tahaka izany loatra, fa lay lafiny estetika, lay endrika ivelany tsotra nefa tsara, nolovana avy amin'ny humanisme italiana zay. Ary lay fond kosa, lay ventin-javatra, lay fahendrena, lay fahazavan-tsaina, lay fahalalana dia nolovana tamin'ny humanisme allemand. Marina fa tsy tena misaraka be izy io, saingy hita mihitsy io contraste io teo amin'ny lafiny humanisme. Iverenantsika amin'ity mofinaina ity. Miresaka ataontsika hoe symbole zany eto i Stéphane. Zava-dehibe zany ny trano fiangonana zany. Ny trano fiangonana zany de na inona de symbole. Tsy fivavahana akory io, tsy hoe ivavahana akory io zany tsy sampy.
fa zao symbole io ary ao anatin'izay symbole zay ijereny ny protestantasy io trano fiangonana io zany de zao raha manaraka ny lafikevitra ataontsika humanisme italianitsika de tokony ho zavatra madio io tokony ho hitarafana ny finoatsika lay trano fiangonana tahaka ny tarafana ny tranolay fionana tahaka ny tarafana ny ataontsika hoe ny ireo fitaovana nampiasaina rehetra ny fiaran'ny fanekena ny tarafana ny momba an'Andriamanitra de tahak'izay ko isika io trano fiangonana io zany dia hitarafana maneho ny fahatsaran'Andriamanitra zay ny tempoly maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra raha ohatra zany ka trano fiangonana maloto tsy voakarakara de Andriamanitra manahoana moa zany no aseho anao eo ekena fa Andriamanitra tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy nitafinofo teraka tao an-tranon'omby fa iny nge lay tranon'omby nge tsy milaza ny maha-izy azy an'Andriamanitra fa milaza ny mahampanota ny olombelona noho zany ny trano fiangonana tsy hoarina mihitsy amin'ny tranon'omby satria ny tranon'omby milaza ny fiainantsika mpanota fa ny fiangonana kosa de milaza ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra noho zany dia tokony hazava ao anatin'ny trano fiangonana ny fahadiovana ny fahatsaran-javatra ny fahatsarana tsy ilay be rentirento hoe feno lamba feno zavatra mangirangiry tsy zay loatra tsy protestante zany fa milaza zavatra tsotra nefa tsara milaza zavatra milaza fahatsorana misy ilay ataontsika hoe misy fahamasinana ary dia izay mahasymbole azy tsy ny trano fiangonana tsy hoe hivavahana tsy hoe mazava ny teny zoatra maso ny Andriamanitra tsy mipetraka amin'ny zavatra natao tanana fa milaza kosa ny fahatsaran'Andriamanitra ka rehefa tonga ao anatin'ilay trano fiangonana anao zay ny lafiny estetika de hitanao kosa ao anatin'ilay trano fiangonana lay fond io lay humanisme allemand lay hoe io eny fa mivelatra eo lay baiboly io eny lay tenin'Andriamanitra hita ao anatiny eo lay fahalalana iainana ao anatiny eo lay fahazavan-tsaina symbole zany ny fiangonana ny trano fiangonana mirakitra fahendrena mirakitra fahazavan-tsaina mirakitra fifankatiavana mirakitra ny tenin'Andriamanitra fiainana zay lay izy ary dia izay ny tsy tokony ho adinotsika zay no ampianarana Stefana atsika manao hoe io trano fiangonana io de zao efa nisy foana io hatrany amin'ny andron'ny Exodosy nentiny zanak'Israely nanaraka azy io ary nataon'Andriamanitra ho zava-dehibe io matona sainina norona an'io Solomona mazava ho azy ny teny ety amin'ny testamenta vaovao hoe ny tenantsika ge ny tempolin'Andriamanitra eny tokoa tempolin'Andriamanitra nataontsika ny tenantsika tsy tanan'olombelona nambonatsika fa ny tanan'Andriamanitra mazava ho azy satria olombelona no arian'Andriamanitra isika saingy zao napetraka Andriamanitra kosa ny trano fiangonana izay maneho amintsika fa eo afovoantsika Andriamanitra rehefa mibanjina ny trano fiangonantsika de zao maneho hoe lay Andriamanitra tsy manary atsika lay Andriamanitra monina amintsika lay Andriamanitra mihaino vavaka atsika zay naseho an'io trano fiangonana io fa ny faharoa de zao ny trano fiangonana koa raha tarafina am'ty afatra Stefana ity de mahatonga atsika tsy manadino ny lasa tsy manadino ny tantara ny diavina satria ny tranolay fionana de ny fiaran'ny fanekena ny tempoly dia mampatsiaro ny zanak'Israely ny tantara mampatsiaro ny zanak'Israely ny lasa mampatsiaro ny zanak'Israely ny zavatra ny diavina rehetra mampatsiaro ny fizantoetra ny lalovana mampatsiaro ny fangiry firiana ny setrana mampatsiaro ny fandevozana tany Egypta mampatsiaro ny falamaky vakina ny ranomasina mena zany rehetrany zany hoe ny tantara de finosiny io zavatra hita maso io zava-dehibe amintsika rehefa koa malala ny hoe fiangonana tsy manadino ny lalana ny tondran'Andriamanitra azy tsy manadino lay antom-pisiny teo amin'ny tantara fa merimberitsika mandrakariva intelo iny nefa trindimy ny lay ataontsika hoe filozofia nampianarina lay pasterana teolojianina anankiray sady filozofy zanaka pastera antsoina hoe Soren Kierkegaard nanazava manao hoe c'est l'essence qui précède l'existence zany hoe en philosophie existentialiste ny voiziny Soren Kierkegaard izay kristianina moa izy manao hoe ny antom-pisinao ny manazava ny fisinao na ny antom-pisinao ny nisy talohanao ny zava-dehibe zany ny dika ny antom-pisinao
tsy hoe misy fotsiny ianao fa fataro fa zava-dehibe ny dikany antom-pisinao, mahaiza mamantatra ny dikany antom-pisinao. Ary zay ny dikany reny hoe misy trano fiangonana navelan'Andriamanitra nisy tao amina tanàna zanak'Israely ny trano fiangonana tsy anadonony ny zanak'Israely ny antom-pisiny. Raha vantany vao manadino ny antom-pisiny ny zanak'Israely de manadino n'lay sotoavina izy, manadino n'lay valeur izy. Ary raha vao manadino n'lay valeur izy, lay antom-pisiny, lay sotoaviny de zao lasa maka sotoavina hafa, izay sotoavina mifanohitra am'lay antom-pisiny tany am-piandohana. De zay no antony nanaovan'Andriamanitra ny trano fiangonana, na antony nanorenany ireo zokiray aman-dreny andreny trano fiangonana reny, mampatsiaro antsika ny lasa, mampatsiaro antsika ny sotoavi-pahendrenany voiziny tenin'Andriamanitra iainantsika. Mariny Jesosy fa niteny manao hoe hitanareo io tempolo io tsisy vato mifanongoa io, satria lasa sotoavina hafa mihitsy no voizin'lay tempolo tao Jerosalema. Tsy lay sotoavin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra, famindrampon'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra, fa lasa sotoavina ny voy, ny fahalebiazan'ny olombelona, ny herin'olombelona, ny fahendren'olombelona, zany ny voizina tao amin'ny tempolin'ny Jerosalema. Tsy niivo tao intsony lasa tsy symbole maneho intsony ny fahatsaran'Andriamanitra, ny famelan-keloka, ny azo fijali amin'ny tempolo mbola tsy tao Jesosy Kristy to, mbola tsy zay, fa lasa tsy maneho lay voninahitr'Andriamanitra fa ny voninahitry ny mpanolo-dalàna, ny fompisorona, toy ny tompo manao hoe tsy zany tsony inge io. Ary rehefa tsy zany io dia rehefa tsy zay tsony no hito amin'ny tempolo io dia mety amin'io ravahana tsisy vato mifanongoa fa anorina tempolo vaovao zay hito ny azo fijalian'ny Kristy, hito ny lay fitiavan'Andriamanitra. Ohatsika manao hoe tokony ho tsapatsika rehefa mijery reny karazan-drazana zavatra ataontsika hoe fomba mpivavahana renitsika, na ny liturjia io, na ny rano atao amin'ny batisy io, na ny eukaristy io, na ny trano fiangonana io, na ny zava-maneno, tsy reny rehetreny tsy topoina akory izy reny, fa manampy antsika, hampatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany izy reny maha olombelona, satria olombelona isika de mila mahita zavatra hita maso. De navelan'ny tompo isy fahitana amin'ny fiainana, fahitana amin'ny zavatra maro samihafa ny fifandraisantsika aminy. Tsy reny akory ny zava-dehibe, saingy indraindray de asian'ny tompo ihany reny eny antsefatsefaky ny finoantsika eny mba hampiorina ny finoantsika. No zany de zao, rehefa miangona ao am-piangonana ianao, mahatsiaro lay tenen'ny Stefany eto manao hoe lay tranonay fiaonana, mampatsiaro an'izay ny trano fiangonana, dia tsarovy fa eo akaikinao Andriamanitra, manatrika anao Andriamanitra, fa tsarovy koa fa Andriamanitra de Andriamanitra tompon'ny tantara, mitondra ny zavatra rehetra, tsy mamela anao anadino ny lalana nitondrany anao. Fa ny fahatelo sady farany raha ohatra ka jereny ity tranonay fiaonana ity, dia tsy milaza ny fanatrehan'Andriamanitra ihany, zay eo, tsy milaza zay ihany hoe eo koa Andriamanitra tsy mampaladino ny tantara, fa mampitodika ny olona amin'ny ho avy, mampitodika ny olona amin'ny ho avy. Ny fiangonana dia nataon'Andriamanitra hibanjina ny ho avy. Matetika fitenintsika ny teny hoe paroisse zay va amin'ny teny grika paroikoi, ny paroikoi amin'ny teny grika de zao séjour, zany hoe fivahiniana. Io trano fiangonana io zany zay oarina amin'ny ataontsika hoe tempoly, zay na tsy tena mitovy tanteraka ary, dia mampatsiaro antsika fa eto amin'ity zao tontolo zao ty tsika no nataon'Andriamanitra mivahiny, manompo an'Andriamanitra eto tsika amin'ny andro iainantsika, mijoro vavolombelon'ny fitiavan'ny Kristy isika amin'ny andro iainantsika. Fa izao mibanjina kosa isika ny mandrakizay, mibanjina kosa isika le fiainana mandrakizay, satria mivahiny eto. No zany dia ny trano fiangonana zay aorina eto amintsika eto izao, aorintsika etseroa amin'ny hoe maneho ny fisiny lay mpino miara-mivavaka, de zao mampatsiaro antsika fa olon-kandalo isika, mampatsiaro antsika fa makany amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ny trano fiangonana zany de zao de maneho fa eo Andriamanitra, saingy
misy fiangonana eo miara-mivavaka tsy hoe fiangonana de tsy fantatrano akory fa fiombonan'ny olona mino any Kristy ho mpamonjy dia ireo olona ireo dia mibanjina no avy manana vina ary ny vinany de izao ho ao amin'Andriamanitra mijoro vavolombelona ho ao amin'Andriamanitra. Le afako ndraindray ny fiainana rehefa mezakazaka am'ty tany fandalovana fiainana fandalovany ty mpino de ndraindray variana am'jery ny ankehitriny any. Ny ankehitriny de ny olana ndraindray, ny ankehitriny de ny zavatsarotra ndraindray, ny ankehitriny dia ny fifaliana mandalo vetivety na ny fahoriana fa adininy fa misy ny fiainana mandrakizay ovantanina. Rehefa ao anatin'ny zavatsarotra ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa ao anatin'ny fanenjena ny mpanompon'Andriamanitra de mandrakariva ny ataon'ireo rain'ny fiangonana nataon'ny apôstôly de mampatsiaro mandrakariva ny hoe manapetrangeny fahoriana fa ao amin'Andriamanitra ny tena lalana zoratsika. Rehavako malala ny eto levona, ny eto mandalo symbole ny maneho fomba hita maso ny trano fiangonana ny fomba isan-karazany fa izao ny zava-dehibe de ity tsika ho ao amin'ny mandrakizay, itsika mibanjana amin'ny mandrakizay, aiza ny mandrakizainao. Ny eto nge mandalo izay de lasa ny taona ray de zay zao de fotapitra sady ny volana janoary vetivety kely mihitsy mielina ny soratra masina fa izao ao anatin'izay mielina zay no izan'Andriamanitra toetranao hoe miorina amin'ny finoanao sady ao anatin'izay ankehitriny zay no ibanjinanao koa no avy. Rehavako malala eto ary any de mampahirentsika ity toriteny nataon'i Stefanina ity, mampahirentsika atsiaro fa eto amintsika mandrakariva Andriamanitra, amintsika Andriamanitra Immanuela ny filazan'ny Matio azy, mampatsiaro atsika fa mahita ny fahoriantsika izy, mahita ny fifaliantsika izy, mampatsiaro atsika fa tsy manary antsika izy. Eto de zao ny taonantsika kosa iaina ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny zavatra ataontsika de manao zavatra tsara, amin'izay asa fanompona na amin'ny asa andavanandro de manao zavatra tsara, manao zavatra mendrika, tsy karazan'olona manao kototo ny mpino rehefa miasa, tsy manao zara fabita fa ny mpino rehefa manao zavatra de nataon'Andriamanitra manao zavatra tsara. Zay ny aseho any tempoly, zay ny aseho n'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa manao zavatra de manao zavatra tsara, tokony ho toetratsika izany. Zay no aseho any tempoly, zay ny aseho any hoe eo amintsika Andriamanitra, manao zavatra tsara tsika miasa, manao zavatra tena izy, manao zavatra mahitsy isika ary miazakazaka makany amin'ny fiainana mandrakizay rehefa mba miala ity. Rehavako tompony ampahirinao amin'ity tontolo andro ity, anananao fijery mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra, anananao fijery mahatsiaro ny fitiavan'ny tomponao. Ivavaka sika, tompo misaotra anao zahay, misaotra anao noho ny famindramponao mahagaga, misaotra anao noho ny amin'ny famelan-keloka anao tongotra ao anay, misaotra anao noho ny amin'ny trano fiangonana izay famantarana hita maso ny fisian'ny fiaraha-mivavaka, famantarana hita maso ny fisian'ny fiombonam-bavaka manome voninahitra anao. Betsaka tompo noho ny maha olombelona anay, ny karazam-pamantarana ataonao ho fahatsiarovanay ny fitiavanao, ny sakramenta, ny liturjia. Tompo azavelanao variana amin'ny fiainana andavanandro rehefa ataovy mahatsiaro fa eo aminay mandrakariva ianao, mampianatra anay hanao zavatra tsara, mampianatra anay hiezaka hanao ny marina, ny mendrika, mifanaraka amin'ny toetranao Andriamanitra. Taio ary ny tontolo andronay tompo, ahatsiarovanay manararoatra ny fifaliana ny fotoana omenao. Ataovy matanjaka ty amponay ny fahatokiana fa eo ankilanay ianao mampandresy anay, miantra anay. Jereo ny isan'andronay tompo, tatano zay amin'ity andro ity, anana fiadanam-po ary ho fiasan'ny famelan-keloka sy ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainanay ambany fitahiana ao an-trano zay, manjaka amin'ny tokantranonay, manjaka amin'ny asan'ny tananay. Misaotra Jesosy. Amen.